raha nysosokevitra manokana aloha angamba raha hoe amin'izao fotoana izao dia tsisy tsy afa-tsy ny hoe fampianarana ny ankizy any amin'ny fanabeazana fototra mihitsy mampahalala ny tena hoe marina fa any efa misy fampahalalana ny hoe tantara Madagasikara sy ohatran'izany fa tsara ampidirina ao anatin'ny fampianarana koa angamba ny atao hoe
kolotsaina malagasy satria mariako manokana eto fotsiny zao a tena za aloha de amin'ny malagasy a de somary menatra ihany hoe satria zao mampamenatra anahy ary ohatra zao misy vahiny tonga eto Madagasikara ka mba manontany izy hoe mba misy CD hira malagasy fe hira anankizy ohatran'izany a hoe mampalala ny kolotsainareo de tsy misy mihitsy zany eto Madagasikara tsy miexista mihitsy zany zavatra zany de ohatra koa zao misy fety any am-pianarana matetika io de zavatra hitako foana io a de matetika indraindray a lasa ohatrany hoe hira vahiny foana ny anarany ankizy any am-pianarana zany nefa antsika manan-karena amin'le maizy atsika mihitsy zany ohatrany hoe tsy raharahantsika ntsony fa lasa hoe mangala tahaka le any ivelany foana nefa indraindray le any ivelany tsy mety misadapta amin'le fiainantsika eto Madagasikara de eo nahitako olana lehibe ary tena miteraka ohatrany hoe miteraka olana ho an'ny firenena mihitsy izy satria ohatrany tsy misy tsony le fandrosoana zany lasa mivoana amin'ny zavatra hafa le ankizy amin'izao fotoana zao ka raha ny tena tsara dia any fanabeazana fototra mihitsy ny tsara apetraka le hoe mahamalagasy le maizy atsika mihitsy aloha zay vao makany avany velany fa raha ny fanabeazana fototra io mipetraka za mino tanteraka fa mety ho lasa lavitra le kolotsaina malagasy ary lasa fantatry ny maneran'izao tontolo zao i Madagasikara ohatra anankiray fotsiny zao a raisiko ny kolotsaina ny olona avy any velany fotsiny mialatsiny ara miteny fantray normal be a raha ohatra ny kolotsaina sinoa mandroso eran'izao tontolo zao ka izy moa tsy mahalala an'izany atao hoe soupe chinoise zany satria haindrareo mitondra ny endrareo de apartany anazy nataoko hoe pizza zao de ataoko hoe italiana manao anazy zavatra ohatran'izany zao de hita hoe kolotsaina nge mahatonga an'izany fa ny antsika eto Madagasikara zao adinontsika izay le maizy atsika zay andao re le kolotsaintsika mataontsika sandratrave mba ataovy ataoko hoe 70% eo amin'ny télé zany na amin'ny radio ataovy hoe zavatra Madagasikara sy malagasy ny lesanao fa de ho hitanao fa miverina ho azy io kolotsaina io ary mino tanteraka fa na ny toe-tsaina ary satria zay le hoe kolotsaina na ny toe-tsaina ary miverina amin'le tena hoe mahamalagasy ary tsy adino mihitsy le mahaizy atsika amin'izay fotoana zay nge mahafalalaka azy raha resaka hoe kolotsaina zany de apetra fotsiny hoe ny kolotsaina de mitarika ny firenena anankiray mandeha ho any amin'ny fampandrosoana satria zao rehefa voakolo tsara le olona anatin'le kolotsaina izy zany de matetika manaja ny manodidina anazy izy na resaka zavaboary na fiarahamonina na eo amin'ny asa zay ataony zany ka matetika mantsy rehefa tsy eo le kolotsaina zay de manjary adino le tena maizy eny ohatra fotsiny zao miresaka le hoe mandrary na hoe resaka fambolena lasa tsy mifampiankina ntsony le izy fa manjary adinodino izy nefa le zavatra le maizy atsika malagasy tena hitako hoe zavatra anankiray tena manandratra avy le firenena mihitsy zany ka amiko zany ny kolotsaina na ny kolom-panahy tokony ampiakarina avo de avo mba hampandroso an'ity firenena ity zay ngamba sisa ny zavatra azoko lazay de tokony mba jerena kaiky reo artiste indrindrandrindra zay manandratra avo ny kolotsaina ho anareo ary zay manana sosikevitra na te hiara-iasa amin'ny fandaharana te hanoana ny fandaharana ihany koa de atsoy ny laharana taroby zay voatondro io ambany io de ninoko fa nalinanao iny fandaharantsika androany iny koa manome fotoananao ary amin'ny herin'ny anio toy izao indray de mametraka veloma mandrapiona tompoko lahy mandrapitafa tompoko vavy